izany tena sitrapon'Andriamanitra izany. Fa Andriamanitra anie dia tianao izy, tiantsika rehetra izy. Tsy misy zay tsy tiantsika rehetra izao. Fa itsika rehetra izao dia tena tian'Andriamanitra. Ka noho izany ry havana malala, ialao ny ratsy, fadio ny ratsy, inona karazany ratsy dia ilao izany ry havana malala. Izay ihany ny vahaolana ahafahanao mahazo ny famonjena. Fa raha toy ianao ka mihina, mbola mivoafatry izany zavatra izany ihany, mbola ny ratsy ihany ny fikirinao, mbola ny zavatra ratsy ihany no ataonao, dia aza mana tena famonjena marina. Ny famonjena anie dia tena akaiky dia akaiky izy io e. Ianao mibebaka amin'ny potanao, ianao miala amin'ny ratsy izay mpanaonao, dia azonao ny famonjena ry havana. Ry havana malala. Fa raha ohatra kosa ianao mbola matoritory, mbola varindrina amin'ny zavatry ny tany dia ho hitanao fa tsy mba ho azonao famonjena. Etatany anie ry havana e, dia mandalo ihany ny eto amin'ity tany ity. Fa izy mpivahintsika ny eto amin'ity tany ity. Raha ny fiainantsika eto 70 taona, 80 taona, raha tahiny mateza dia hiala eto amin'ity tany ity tsika. Kanefa amin'izao andro iainantsika izao, afa mia manatombotra ny andro fahafatezana. Tsy misy intsony ny tena maharitra fotoana maro ry havana. Fa kely dia kely ny fotoana ananantsika eto amin'ity tontolo izao ity. Ka noho izany, aza dia hoentina anjeny ny andro lava re, fa oka ianao atsapa ny lalaka izoranao. Fa eto amin'ity tany ity dia tena tany fandalovana tokoa ity. Na izany tory teny aminao, na ianao izay toriana amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia tany samy mandalo daholo tsika eto amin'ity tany ity. Kanefa kosa ny zavatra mampiavaka ny tsirairay avy dia ao izay tena manompan'Andriamanitra marina, ka hiala eto amin'ity tany ity izy, dia tonga dia hiara-dia amin'Andriamanitra any an-danitra izy. Fa ny olona anankiray izy, raha mininkipy ka mbola manao ny mpanaony ihany, ka maty izy dia hiala eto amin'ity tany ity, dia manapoza fa misy lalana izay tsy maintsy homanin'Andriamanitra ho anazy. Inona moa ny lalana tsy maintsy izy anahoan'Andriamanitra izay zavatra tsy maintsy ataony olona? Ny olona mpanao ratsy, ny olona izay tsy mety mibebaka, ny olona izay tsy manao sitrapon'Andriamanitra dia mety ambonin'ny tany, dia afahomanin'Andriamanitra kosa ny afena ny atao hoe ely. Izany ry havana no zavatra tsy maintsy miandry ny tsirairay avy. Ka dia homanina ianao mba azahoanao tena famonjena marina, mba azahoanao tena fihedanana mandrakizay. Raha matsara mijaly ianao eto ambonin'ny tany, misy ny famonjena mandrakizay ry havana. Fa afinaretana mandrakizay, tsy misy intsony ny fijaliana. Zao afa dian-jato ny kapoka amin'ny vary, tsy fiherinaina amin'izany intsony ianao e, fa manatona fotony amin'ny Jesosy dia ho hitanao fa tena ho azonao ny famonjena ry havana. O ry havana malalo, afa-tsapana hiditra amin'izao hitoriana aminao zao. Ireto izay rahala avy izay tonga eto amin'ity toerana ity, natsapa ny herin'Andriamanitra izay niala taminay. Tsy kidy izay, na ketraky izay, fa na inona zavatra amin'izao dia afa miara-dia amin'Andriamanitra izay. Faly ry havana, satria efa miara-dia amin'Andriamanitra izay. Tsy akory milaza aminao manao hoe fombafomba ivelany izany fivavahana izany. Fa tena fivavahana marina dia ny fanatonanao an'Andriamanitra. Ko asaina ianao androany, asaina ianao androany, raha manome izany tenin'Andriamanitra izany. Aoka tsy hoenonao amin'ny sofina roa fotony izany, fa aoka tena raikinao amin'ny sofina roa avisy havana, dia ataovy ao anatin'ny sainao ary ampidiry ao anatin'ny fonao. Fa raha raisinao amin'ireo voalazako ireo ny tenin'Andriamanitra, dia ianao anisany ho sambatra indrindra, ianao anisany tena ho voavody indrindra. Satria eto amin'ity fiainan'ity mandalo andro zao fiainana zao. Na dia voky iena azy ianao, na dia voky sondro azy ianao, na dia voky ny zavatra rehetra azy ianao, na dia matavy azy ianao, dia ho tsapanao fa tsy misy antony izany ry havana malala. Fa reny rehetrarehetra reny io nofinao matavy io dia iraraka ihany io, ho levina ihany io, fa ny tanànao no maha-olona anao, ka tsy ho verimaina ianao ry havana malalo. Raha raisinao ny tenin'Andriamanitra zay ampahareto hoe voakarenao ino ny tenin'Andriamanitra, tsy ho ataonao fombafomba, tsy anao ataonao hoe zay afa manana ny finoana azy, zay afa manana ny fiangonana azy. Tsy raha izany nataonao amanamary tena ianao dia faty antoka no anao. Fa androany
aminao ny tena filazany tsara marina ny fibebà. Ny fibebà. Io ny azahoana famonjena sy fanabotana. Ka de zay ry havana malala. No tenin'Andriamanitra zay fofoy ambarako aminao ah. Ka anjaranao sisa no mieritreritra, anjaranao sisa no manapa-kevitra fa nanay dia mpanompon'Andriamanitra ia ary ny raha zay mba hakaty aminao ah. Itory ny tenin'Andriamanitra aminao, mba ho famonjena, mba ho fanabotana ho anao. Dia hiara-ditsika hiara ho any an-danitra ho any amin'ny Jesosy ary de samy mifaly ah rehefa eo anatrehan'Andriamanitra. Zany eo anatrehan'Andriamanitra zany anie. Andriamanitra ingeny nahary ny zavatra rehetra. Falitsika ry havana rehefa ten'Andriamanitra miaraka amintsika. Fa raha ny devoly kosa dia mahalahelo Andriamanitra raha toa ianao ka mba nandre ny teny any androany kanefa nataonao akila-bao zany dia mahalahelo Andriamanitra fa tsy mba azo mifamonjena ianao. Ary dia anisany voavery ho any amin'ny elo ianao, voavilin'Andriamanitra ho any amin'ny elo ianao. Dia hitanao ah fa mahatra indrindra ianao ry havana. Ka noho izany tsy mbola tara ianao amin'izao ora fotoana anambarana ny tenin'Andriamanitra aminao zao, fa mbola misy fotoana lehibe na dia an'izao dia izao azy ianao asainay mity ianao ah anatona an'Andriamanitra ary bebaka fa izany ny tena lehibe eo anatrehanay Andriamanitra. Faly izy ah raha mahita anankiray manohy tena ho an'Andriamanitra ka tsy mba hijatsony ianao ah rehefa tena tonga ao aminao ah ny tena fanabotana marina. Ry havana malala eto amin'ity toerana malalaka ity, ry havana malala eto amin'ity vohitra sy tanàna ity, mazava aminao ve ny tenin'Andriamanitra. Izay anie dia matombo bazabaza ety amoron-dalana ety. Dia tianay ianao, tianay ianao mba tsy ho very, tianay ianao mba tsy ho latsaka any akady, tsy tianay ianao ah hirehitra any amin'ny afo mandrakizay. Izany afo izany angery havana dia tsy misy fahataperana zany ary mijaly mandrakizay ny olona tonga any amin'izany toerana. Tsy ho afaka antsony ianao rehefa tafiditra any amin'izany afo zany. Fa dia n'izao dia miomany manatona n'Andriamanitra ny beba amponao rehetra fa ianao no tian'Andriamanitra indrindra ary dia faly izy ah rehefa mahita anao mibeba. Izay ry havana malala no tenin'Andriamanitra fofoy zay netiko teto amin'ity toerany ah. Anjaranao no misaintsaina, anjaranao no makatoa, anjaranao no manaika fa ny anjaranay ah dia mampita ny afatr'Andriamanitra aminao ah. Ka dia zay ry havana no tenin'Andriamanitra zay no toriako sy nambarako taminao teo. Misaotra indrindra ry havana zay nendre zany tenin'Andriamanitra zany. Dia anao anie ny mandrinika zay lalaka izoranao manomboka izao amin'izao hariva izao dia efa tary ny lalana tokony izoranao hoe aiza marina ny misy ny tena famonjena, aiza marina ny tena misy ny fanabotana. Zay tena bavaka marina be, zay tena efa tena piditra am-piangonana be. Raha miditra am-piangonana fotsiny ianao kanefa tsy ao aminao ny tena famonjena, tsy ao aminao ny tena fibebana dia ho maty antoka ihany ianao. Na dia ataonao daholy aza ny karazarazana fombafomba rehetra any am-piangonana hoe anatra vapologony aho any am-piangonana nefa tsy ho azonao ny famonjen'Andriamanitra dia faty antoka ho anao zany ry havana. Fa nisany zavatra tena takian'Andriamanitra aminao, tsy dia ny volanao akory, tsy dia ny harenanao akory, fa ny zavatra tena takian'Andriamanitra aminao ah dia ny fialanao amin'ny ratsy, ny fialanao amin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny fitapon'Andriamanitra. Dia zay ny tena takian'Andriamanitra ry havana. Saotra anao indrindra ao ah naharitra ny izany tenin'Andriamanitra izany. Ka eo ampamarananao ah dia hivavaka ho anao ah, teo ampandrenesanao ah